Maro moa ny nanehony heviny mikasika ny lozam-pifamoivoizana izay niseho tany Bypass mitondra fiara kanefa mamo no mbola mandeha mafy dia namono olona efatra migadra 2 taona sy 2 hetsy ariary ny lamandy rary ny vesa mila fanovana ny lalàna hoy Igirivo Randrianarsoa raha nanehony heviny. Marina fa no hamafisy ny tony ampapanoa lalàna araka ny efa niparitaka tao amin'ny tambanjotra ny serasera ny fisiany sy ny fampaharana anio sazy io araka ny andininy fa 7 ao amin'ny fehezan-dalàna famaizana ho an'ilay sonoa nandonaka nafaty olona teny Bypass tamin'ny volana May lasa teo. Betsaka moa ny zavatra izay asiantsika resaka rehefa avy fa mialohan'ny idirantsika amin'izany zavatra rehetra izany dia mbola entanina toy ny mahazatra foana ianareo abonné ny chaîne-ntsika ary asio j'aime ny vidéo indrindra azadiny ny mametraka ny komantera ndeha aloha idirantsika vetivety izany fanaovana abonnement izany mialohany hirsoantsika amin'ny resaka izay ataontsika ndao ary tompoko lahy ndao ary tompoko vavy abonné vetivety ary ny chaîne-ntsika. Ikotsiroro mo dia ny vahiny tao anatin'ny fandaharana Solanga ka nilaza ireto zavatra manaraka ireto. Hijanona amin'ny Bariany Kotsiroro raha mbola ilaina. Hijanona eto a Madagasikara ahoy ny mpanazatra Romialy Rakotondrabe tao anatin'ny fandaharana Solanga raha mitohy ny fiarah-miasa amin'ny FMF. Tsy miankina amiko ny tohiny tapitra teo amin'ny lalao famaranana inny yahy fa misy ny mpanapa-kevitra hoy izy. Vonona kosa nefa izy hanampy izay mety handimba azy eo raha ny nambarany. Nilaza ihany koa moa ity Kotsiroro ity ny hoe maro ireo tolotra azo ny taorian'ny tranona 420 nisy aza efa niaraka tamin'ny kontra mihitsy sy haka mpilalao Barea 2 hiaraka tamin'ny tany no laviny izany noho ny ilay firenena tsy dia milamina loatra hoy izy hatrany raha nilaza ny fanambarany tao anatin'ny fandaharana Solanga. Fanatanjahantena ny amin'ny resaka baolina kitra moa no nasiantsika resaka teo ndeha arisika hiresaka kely ny mikasika ny zava-mahadomelina any Antonganomby Belanana moa no nisehoany ity tranga ity. Araka ny loharanom-baovao avy any antoerana moa dia tratehaka ny rongony milanja 2 taona sy 4,7 kilao tao anatin'ny gony miisa 200. Tratehaky ny zandary tao Antonganomby fokotanin'ny Ambodimadiro komina Ambanivohitra Antananarivo ao Sandrakotra ambony distrikany Belanana ireto rongony milanja 2 taona sy 4,7 kilao tao anatin'ny gony miisa 200 ireto. Raha ny loharanom-baovao hatrany moa dia nandositra tany anatin'ny Kristal ireo olona nitondra ireto zava-mahadomelina ireto ka navelany teo ny entana ka izao ny raisim-potsiny izao. Ny androny asabotsy 9 septambra ireo zava-mahadomelina ireo no nidorany tompona ndraikitra tany antoerana. Hilaza tranga hafakely izay nisy tany ivelany moa isika rehefa voaresaka tsika ny zavatra izay noresantsika teo. Nigadra 7 taona tsy vidiny navoaka fahitany tena meloka. Voaheloko ny fitsarana Amerikanina higadra mandrapahafaty ny taona 8,700 i Brian Hooper noho ny raharaha nafaty vavy antitra iray nandritra ny fanafihana iray. Vehivavy iray nijoro vavolombelona nilaza fa no tereny hiambina ny manodidina tamin'ny fotoana namonoany ilay olona no tena nanamafy ny saziny. Nanambara nefa ny fitsarana 7 taona aty aorina fa afaka madiodio i Brian Hooper izay 4 taona. Ny baboka ilay tena meloka namono ity ramatoa ity. Efa niverina amin'ny fianakaviany i Brian Hooper ary hipetraka hiaraka amin'ireo zanany izay tsy hitany ny nahalehibe azy. Somary sarotsarota ihany ny mandinika ny zavatra toy izany ny olona migadra nefa tsy meloka akory asa mba ona ny fiheverany ilay migadra ny fitsarana amin'izany diso ve ny fitsarana sa inona ny tena zava-misy marina. Rehefa avy niresadresaka ny mikasika ny zava-misy any ivelany iny moa isika dia ndeha arisika hilaza kely ny fanehoan-kevitra izay nataony ity solombavambahoaka Nèvre Oldinina ity. Anisan'ny solombavambahoaka izay tena basivava moa ity Andriamatoa ity. Tsy misy mahavita ny vitany filoha Andry Rajoelina eto hoy Nèvre Oldinina raha nilaza ny fanehoan-keviny. Tao anatin'ny fanehoan-kevitra izay nambarany ity solombavambahoaka
ity moa ny nilazany hoe izy no hasolontsika ny filoha Andry Rajoelina izay mbola matanjaka ho député Naivo Raholdina. Azo resana tsara ny fikitihana ny lalam-panorenana na mbola hatramin'ny 5e mandat aza rehefa izay no masoa ny vahoaka hoe izy. Nilaza hangataka amin'Andriamanitra izy ny mbola hirotsahany filoha Rajoelina amin'ny fifidianana 2024. Mazava moa iny hafatra izay nomeny solombavam-bahoaka Naivo Raholdina iny ny mikasika ny filoham-pirenena Andry Rajoelina na hanao 5e mandat aza raha izay no masoa ny vahoaka ozy izy dia azo kitihina tsara ny lalam-panorenana omeo 5e mandat ary ny filoha Andry Rajoelina raha izay no izy. Miresaka indrindra ny mikasika ny filoham-pirenena Andry Rajoelina moa isika nanambara tao anatin'ny pejiny moa ity filoham-pirenena izay tsy misy mahasolo azy ity. Ny fandriampahalemana dia azo fototra koa dia tsy maintsy ataontsika ny ezaka rehetra hiainana isan-tokantrano sy isam-batan'olona ao anatin'ny filaminana. Noho izany hoy ity filoha izay tsy misy mahasolo azy ity no nametrantsika izao bureau ny fitalahavam-pakitra sy filaminam-bahoaka ho an'ny fakitra mena be izao eto Amorondava. Birao izay misy efitra 12 efitrano fivoriana ary efitrano fitanana mitokana ho an'ny lehilahy, ny vehivavy ary ireo tsy ampy taona. Nilaza ihany koa moa ity filoha farantampony filoha Alindahy ity ny hoe dingana lehibe ho amin'ny fitantanana manankaiky vahoaka indray no vitantsika ho an'ny Menabe. Ity fitalahavam-pakitry ny asa sy ny fampananan'asa ary ny asam-panjakana Menabe ity dia hanatsara ny fikirakirana ireo taratasin'asa fa indrindra ny fanajana ny mangarahara sy ny hitsiny ary ny ady amin'ny kolikoly. Noho ny farany moa dia nandefa hafatra ho an'ny mpiasam-panjakana ity filohan'ny Repoblika ity ny hoe ho anareo mpiasam-panjakana izay hiasa atovy tsara araka ny hitsiny sy ny rariny asa rehetra izay ataontsika ho lavitry ny kolikoly fa mba hitondra ezaka hatrany isika hanehoana fa manana ny mahizy azy ny mpiasam-panjakana. Ireny sy ireny moa ny hafatra izay nambarany ity filoham-pirenena izay tsy misy mahasolo azy eto a Madagasikara ity ny tao anatin'ny pejiny koa dia zareo kely aminareo ampitiavana sy ankafaliana. Ny manaraka ihany koa izay asiantsika resaka dia ity loharanom-baovao izay hita tao amin'ny pejiny Vaovao Kolo TV ity. Fanotofana tany eny ankaikin'ny Lakiarivo Ivato. Mitony fanotofana tanimbary eny ankaikin'ny Lakiarivo Ivato. Araka ny loharanom-baovao hatrany moa dia mihitatra ny fanotofana tanimbary amin'ny sektera 12 eny ankaikin'ny Lakiarivo Ivato. Tokony hiroso amin'ny fanetsana ireo tantsaha aman'alina efa lava raha teo ny ketsa saingy tsy afaka satria voatototra ny tanimbary. Nanatanteraka hetsika mitaky ny hampitsaharana ny fanotofana ny taniny izy ireo tsy omenay ny taninay fa io no ivelomanay hoe antsoantsony izy ireo. Efa betsabetsaka moa izay zavatra izay voalazantsika tato anatin'ity video ity raha fitipitena ireo rehetra izay efa voalaza dia nilaza ny mikasika ny fanehoan-kevitra izay nambarany Coach Roro izay nivahiny tao anatin'ny fandaharana Solanga isika ary nilaza ihany koa ny hafatra izay nambarany solombavam-bahoaka Naivo Raholdina ny mikasika ny filoham-pirenena Andry Rajoelina izay nilazany hoe tsy misy mahasolo an'izany filoha Andry Rajoelina izany ary afaka manao 5e mandat ho izy raha izay no mahasoa ny vahoaka. Tato ihany koa isika nilaza ny mikasika ny rongony izay tratehaka ary nilaza ihany koa ny hafatra izay nambarany filohan'ny Repoblika ny tao anatin'ny pejiny. Tsy latsa-danja amin'izany ihany koa ny firesantsika ny mikasika ny fanotofana tany eny ankaikin'ny Lakiarivo Ivato ka hoy hoe betsaka ny zavatra izay efa voalaza ka tsy valam-parana intsony. Ajanonantsika hatreko ny videontsika ry tompoko vavy sy tompoko lahy koa dia mankasitraka anareo na vitany hainao hatramin'ny farany ary mbola manentana anareo foana ny mbola hanaraka ny video manaraka izay alatsaka iato ny sisisy zay fa tsy halavianay resaka hametra veloma izay veloma vetivety amin'ny manaraka indray no manao ny misimisy veloma ry tompoko lahy veloma tompoko vavy.